De faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano indray amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ary ny tambajotra tserasera amin'ny internet isan-karazany a ny solombavam-bahoaka Feditra Razafy Tsimialina izay voafidy tao amin'ny boribory-tany fadimy atao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra indray no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity. Mazava ho azy a miarabana aloha Andriamatoa solombavam-bahoaka. Miaraba Joël raha le vohita ary miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka an'izao fandarana izao. Mazava ho azy tsy maintsy mbola hifatoka be da be amin'ny resaka valanaretana Covid-19 ny fandarantsika androany satria vao tsy ela akory izay nisy kabarin'ny filohan'ny Repoblika ihany koa moa izany nametraka fepetra maromaro isan-karazany indrindra moa fa ny fametrahana ny état d'urgence sanitaire indray to Madagasikara. Ahoana amin'ny ankapobeny aloha angamba no fantaniana petraka aminao voalohany Andriamatoa solombavam-bahoaka nisy an'iny kabary iny nisy ny fametrahana ny ame anara-pahasalamana vaovao indray fahitanao amin'ny ankapobeny aloha ilay kabary tamin'ny sabotsy. Misaotra amin'ny fanasana aloha voalohany indrindra dia manamafy ny araba izay fanatao teo ho an'ny manaraka an'izao fandarana izao ny any ampitan-dranomasina rehetra any ny eto Madagasikara ary indrindra mikopakopa-tanana ho an'ny ao boribory-tany fahadimy. Marina tokoa fa ny teny ny nanao kabary zany ny filoham-pirenena manoloana ny firongatry ny coronavirus izao tsimokaretina izao rehefa lasa valana aretina eto amin'ny firenena toy ny any amin'ny firenena hafa. Ny azo ambara voalohany indrindra aloha dia mametra-panontaniana, mbola mampametra-panontaniana ihany foana ny atao hoe fietsika sy ny fomba fanaony izao fitondram-panjakana izao manoloana nefa atao hoe gravité an'le situation na hoe nefa tena mahasaripady izany mahazo ny vahoaka malagasy izany. Ao anatiny zany regny kabary tamin'ny alahady ireny. Sabotsy alina mialatsiny. Sabotsy alina izy iny. Dia eo aloha ny fahatarana toy ny mahazatra amin'le fepetra raisina. Fahatarana amin'ny fanatanterahana raha ohatra ka anambara aloha fa amin'ny valo no iresaka amintsika ny filoham-pirenena dia efa amin'ny valo sasany any voatanteraka izany. Ay aloha dia efa marika voalohany resaka tsy fahamatorana amin'ny fotoana fanaovanao amin'ny vahoaka malagasy. Ny faharoa dia nanomboka ny lahateniny hoe misy zany ny fepetra teo teny ampovoambony misy ny fepetra ho raisina. Eo indrindra ny tena mampametra-panontaniana satria ny zavatra rehetra anambarany dia atao fanehoana. Tiana ho aseho zany fa mandray andraikitra zao fitondram-panjakana zao nefa saritsariny zay ny zavatra hita. Saritsarina fandraisana andraikitra somary safosafoana ny olana. Ny olana iaraha malala fa ny vahaolana ny raisina dia hita miariary fa tsy tena mifanaraka amin'ny tena atao hoe araka ny tenen'ny teo mahagravy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ao anatin'izany ny hoe natao moa zany atao hoe état d'urgence indray ny raisina na hoe ame anara-pahasalamana. Nefa ny mahagaga dia mbola mahazo mivezivezy. Ohatra raisiko ohatra analamanga izay anisan'ny maro indrindra ny voa eto amin'ny firenena. Raha ohatra ve ny filoham-pirenena nandray an'izay fanapahan-kevitra hoe tsy mahazo mivoaka ny faritra ny vahoaka na mipetraka ao fa mahazo mody ihany kosa manam-pirofo amin'ny alalany asa kara-panondro angamba ny modiana. Eo zany mampametra-panontaniana hoe mahazo mivezivezy ihany olona zany hoe tsy hiova mihitsy zany ny fahazaran'ny olona. Le fanetanana tena hoe amin'ny resaka geste barrière hita hoe tsy ampy. Ny olona mivezivezy ao anatin'le faritra ohatra nalamanga ny resahako fa dia ao miady rery ao. Miady rery ao ary ny zava-misy nefa dia tsy ampy. Ny fotodrafitrasa andraisana ny marary. Ny fitaovana ampiasainy ny mpitsabo, ny isan'ny mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy izay miatrika izany valana retina zany hiady amin'izany. Efa mifampitady na ny any amin'ireo klinika tsy miankina ara. Ny any amin'ireo klinika tsy miankina ara dia efa feno ihany koa. Efa mamandrika toerana, efa vola olona ary zay mahalala olona tratran'izany mihitsy anatin'ny fianakaviana anatin'ny namana hoe efa mamandrika fa ao anatin'ny efa kagrava izy efatra andro orona vao misy toerana any amina klinika privé zay vao hisokatra. Ny fitaovana amin'izany sy ny fanafody izay nambara ny irairaina hatramin'izay hoe raisin'ny fanjakana tanana dia tena nijanona ho resaka ny akamaroany. Mety misy tsirairay ampahazatony raha misy. Zany rehetra zany zany marika fa tena tsy mifanaraka amin'ny zavatra nambara. Lazaina fa fahavononana hiatrehana an'izany. Ary tsy mahay maka lesona ihany koa satria ny lesona tokony raisina tamin'ireny tamin'ny taondasy reny tamin'ny mbola atao hoe efa mafy ihany reny fa tsy mafy no ity andihan'ny faharoa ity dia nidradradradraina fa nisy hôpitaly manara-penitra so ihany fa nanao an'ireny taorinan'ny 7 misy an'izao misy andry nefa tsy arak'izay namana Joël ny zava-misy. Fasairanana iverenako kely fa ohatra ny tsiarotro ty resaka vaovao nivoaka teto amin'ny MBS tamin'ny herinandro lasa iny ny zava-misy ao amin'ny hôpitaly alazaina manara-penitra ny mahajanga. Resabe mihitsy.
ary tena resa be le izy satria na ny fandraisana na ny toerana na ny mpitsampitsyampy na ny morgara misy an'ireo itehirizana n'ireo olona lefa lavo dia mibanaka fotsiny misy risika mbola amindra am'ireo olona afa mitsaby tena sy ireo mpanaraka ny marary zany zany ny endrika ao atao hoe fikorotanana misy eto amin'ny firenena satria tena tsy ampy ny zavatra rehetra ka izao mihitsy mitodika amin'ny filoam-pirenena mitodika amin'ny filoam-pirenena mba midina hoe inopinemana hoe tsy mampilaza amina hôpitaly rehetra na hôpitaly mpanjakana ihany fotsiny ara mba ahitany mivantana fa tena mirindra na araky ny tatisa natao taminy a ny zava-misy a tena zava-misy eny anivon'ireny hôpitaly a lazaina na toerana mandray a izany a olona voan'ny coronavirus izany anisan'ny voaresaka tao ny resaka vaksiny andriamato solom-bavombahoaka amin'izao fotoan'izao moa zany a ny efa rano a manaiky an'le vaksiny a ny fitondram-pazakana tsy fantatra mazava hoe ina le vaksiny hoe tokony ampidirina zany nefany a raha ny tena marina raha hoe oharina amin'ny firenena kafa satria ny firenena hafa zao efa miditra amin'ny hoe troisième vague tsika zany zao a deuxième vague zao zany zao ny tena hoe fotoana hoe tokony hiazakazana na tanterana an'le vaksiny ahoana fahitanao an'le le fomba fandraisana an'izay lafiny anankiray izay mandeha araka ny tokony ho izy hoe sa manao ahoana ny azo ilazana azy de hoe tara foana ny fitondram-panjakana oarina amin'ny zava-misy tara foana mihitsy a amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra raha mpatsiaivina ny teny nataony filoha teo aloha président Ravalomanana tamin'ny andiany voalohany tamin'ny herintaona lasa zay de hoe akatony a ny sisy tany de teo mbola niodikodina teo asa inona no antony nirongatra le fiparitahany zany tsy mikaretiny zany fa nivadika ho valanaretina taty orindrina mbola navelany sokatra ny tany nosy be mbola nandray an'ireo le mpizahatany ekena iny ilaina ny vola vahiny ilaina ny fa niain'le vahoaka no natao tsinitsinina tonga am'izao fotoana zao nataoko hoe tam'mbola voarovorana lasa mbola sahany misitry ny fahasalamana eny no ny laza sahany misitry ny fahasalamana ny teny fa hoe tsy ekeko ny idirany zany valanaretiny zany indray a eto amintsika io ny mahazo atsika asana avoro eny avofolo eny a ny asikany zany a sy ny vokatra zany fidirany zany andian'ny faharoa izany de zay le tena hoe lozany zava-misy foana tara amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy mahita ny tena lahara-pahamena toy ny amin'ny lafiny maro tsy resaka hoe ady amin'ny covid-19 ihany fa amin'ny lafiny ara-toekarena ny lafiny ara-sosialy ny resaka mesure d'accompagnement tena tara foana zao fitondram-panjakana izao a de varina taminy hoe teo hoe mamirapiratra varina tamin'ny zavatra mahafinaritra ary averiko ty tenin'ny président Ravalomanana eo zany mbola ataoko hoe mbola mahafa ny président Ravalomanana tsy andoka ny président Ravalomanana no nefa no antodiako eto fa zao ny tenin'ny président Ravalomanana hatramin'izay taminy nahampanohatra tsy nahampanohatra nanao hoe ny mahafinaritra aloha de miandry any arina ny mahasoa zany hoe ny mahasoa aloha zay vao ny mahafinaritra zay ny tsy hitan'izao fitondram-panjakana izao zay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina tena tsy hitany ary tsy mety tsapany satria rehefa vitanao ny mahasoa afaka manaraka ho azy ny mahafinaritra fa ny mandeha ny azy a de ny mahafinaritra de izao ny mahazo atsika mianakavy lasa araky ny tena ny livrer a eux-mêmes ny vahoaka malagasy zany hoe tena miady rery ny vahoaka malagasy ary mbola ao anatin'izany ihany koa ny hoe tsy misy vahaolana mihitsy raha ny fijery ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy misy vahaolana hatreto vaksiny le sahanao teo le ny vahaolana maritra tsisy afa-tsy ny vaksiny de eo zany mbola mahagaga mampianahana le fitondram-panjakana nandany amina milliard de dollara ny fitambarany volalany nanaovana fikarohana nataon'ireo orinasa laboratoire pharmaceutique ngeza rehetra sy firenendehibe eto ambonin'ny tany itsika efa atao hoe mitavana fotsiny raha zay no azo ilazana azy a miandry ny voka-pikarohana nataon'ireo efa nisy ny soso-kevitra ao anatin'le atao hoe initiative covax zay misy ny atao hoe mpiara-miombonantoka vonona anampy atsika de isika indray a no miavotsy feno mbola miandry raha ataoko hoe rotoko mbola natany aloha isika no efa nandray fanapahan-kevitra araky ny mbola teny ny filoha Ravalomanana eny tamin'ny fahenina ambin'ny folony volana marsy iny a jereo a tia eto fa iverina amin'ny fanapahan-kevindreo milaza fa tsy apiditra ny vaksiny eto inona tokoa miverina amin'ny hevina izy nefa zay fotoan'izay efa nividina lafo efa firy ny ainana foy tao anatin'izay zao zany tsika raha atao hoe araky ny tena vahaolana tsy misy afa-tsy ny vaksiny aloha hatreto akoatra ny resaka hoe fanetanana amin'ny resaka geste barrière atsahatra tokony atsahatra amin'ny fisehosehoana zany fa tsy mety mbola afaka ao aminy zany hoe vahaolana safosafona fotsiny foana ny misy iverenako kely le teo ohatrany tsy matokololo le araky le fiteny a zay le hoe ho ananalamanga manokana jereva nge ny fifanoherany zany zavatra teneniny zany raha miteny izy miditra anatina izy tsy miteny miditra anaty fiboana
fa miditra anatina état d'urgence tika na anatina ame anara-pahasalamana fa ny fepetra nefa tsy misy zavatra io fa anarany fotsiny zany le hoe état d'urgence inona ara ny zava-misy de izao lasa milahatra satria tsy mipita tsy tafita tsara ny tena afatra any am'ireo tompona andraikitra isanambaratonga na mpitandro filaminana io na tompona andraikitra anivo mifaritra ny amin'ny hoe iza ny mahazo mandeha iza raha mahazo mamaky iza mahazo miditra ny faritra nalamanga de iza ny tsy mahazo miditra de eo ndreny ny fototry ny kolokolo toy nisy tam'ireny andiany voalohany ireny nisy angeny endrika kolokolo marobe tam'ireny resaka fanomezana taratasy tsy ara-dalàna tsy tena izy afahan'ny olona mivezivezy de izao araky ny tenin'ny filoha teo de hoe afaka miasa daolany rehetra fa ny mpianatra aloha zany ao anaty ny fialan-tsasatra isika zao misy ireo olona nandeha nakarivotra satria lavalava ny weekend teo ao anatin'zay ao fivoan'zay ny filoha-pirenena sy zao fitondram-panjakana izao no mandray fanapahan-kevitra hoe état d'urgence reny ny tranga tany abenjy reny ny tanga tany ambadimbadika rehetra tany mikatso satria manao excès de zèle koa nasa na tsy mazava am'ireo mpitandro filaminana hoe mahazo miditra ane le olona na mahazo mody ohatra ny to mbola alatsinaina ane no ny tenin'ny filoha-pirenena raha tsy diso ahy no manomboka miatra vely izy satria iaraha malala fa mbola ao anatin'ny weekend lavalava ao isika ny weekend ny paska ka zany fifanoherana fandraisana fanapahan-kevitra tsy tena voadinika ary tsy tena tafita tany am'ireo tompona andraikitra zay mampiatra azay hoe état d'urgence zay le afatra sy le fepetra ary le atao hoe baiko nomeny de misy ny endrika fanararotana misy sady ny resaka kolokolo eo anatin'zany misy ny reka filambany mialatsiny fa tsy ny mpitandro filaminana rehetra no manao an'zay fa misy ny mpitandro filaminana mialatsiny fa ao le otra ao le fanararotana le zava-misy na hoe miprofity an'le situation dia manao zay fomba zao ka tokony ho sazina am'y fomba faran'zay enjana izay tompona andraikitra na iza ka manararoatra ny fahasairana ny vahoaka mbola manao zay fomba hitadiavam-bola am'zao toedra raha efa tena sarotra eto am'y firenena izao ia azo hoe azo atao hoe afaka manamafy an'izay fanazavanao zay moa ny zava-niseho atao be enjy tokoa satria ny kabarin'ny filohan'ny repoblika sabotsialina lady maraina nisy efa nitsatso tao be enjy ny olona lady amin'ny mandritry ny andro zay vao misy ny fanazavana avy amin'ny minisitra misahana ny fitaterana hoe mbola mahazo mivezivezy aloha ny olona mandrapatonga ny talata de teo izany zay vao hoe nahitana fivoan-javatra kely fa mety hoe azo andikana ve zay le hoe tsy fisina fandrindrana asa eo anivondreo tompona andraikitra tsirairay avy satria fanjevo ny olona efa mitsatso zay vao misy fanampanazavana hoentina any am'ireo mpanatanteraka indray zay de manamafy ny teniny efa nataoko teo hoe tsy mirindra tsy misy ny anticipation zay efa niarahana hita tsy misy mifandinina lalina ny tena hoe mifanaraka am'y tena gravité an'le situation fanaovana ara-pahamena ao koa zany mbola fampitana ihany ko ny baiko zay mbola misy lesoka be deabe de eny tsefatsefany eny misy mifanararota-pahefana asana inona satria tokony andraisana fepetra farandre entitra ny atao hoe asa zay tompona andraikitra na ny oatra ny baiko zay nomena azy na tsy natateraka araky ny tokony ho izy ny toromarika sy ny baiko nomena azy reny ny zavatra nitranga tany be enjy ireny ka torak' zany koa na ny faritra hafa fa atao ihany ny voaresaka angeloha ny benjy hatreto hoe iny hoe nisy napita be da be ny sary sy ny vaovao de zany misy tam'tambazotra fa tena fadiranovana le vahoaka akoatry ny efa fahatrana lalina io ko mbola manampitrotraka ny aretina ny valana aretina ny mpitandro filaminana ny tompona andraiky mpanjakana araky ny teniko teo de manao syjatsy miteny hoe Sénégal mahazo baiko akory fa mbola manao excès de zèle mbola manitatra ny zavatra mihoatra no ny baiko no mena azy dia zay le tena hoe tsy anana an'le fitondram-panjakana mihitsy le fahamatorana amin'ny fitadiavana vahaolana mifanandrify am'le problema mahazo an'le firenena akoatra mifahatarana rehetra zay efa ny fanesesy tsy fahaizana maka lesona zany tsy ampy fiomanana zao fitondrana zao ka dia zay tena hoe saritsariny foana ihany ny misy eto saritsarina vahaolana ny misy eto hatram'zao tsika am'teny zao mampirisika eny izay satria efa nanaiky ny taty amin'ny fanoherana fa raha ny ady amy covid-19 de ady iombonana manaiky izay zany hoe tsy maintsy miteny zay rehefa mahita zavatra tsy mety ao anatiny mandray anjary zay amy fanetanana miteny zay raha mahita zavatra tsy mety na ataon'ny mpiaramonina na ny mpiarabelona na ny tompona andraiky mpanjakana na mpitandro filaminana na iza na namana io na iza raha hoe ajao izany fepetra sakana na le hoe geste barrière tsy haiko mora madika azy zay reny zany anisan'ny tena hoe zay no azonay atao satria zay tsy mpanatanteraka
ny atao anatin'ny fanoerana tsykory tsy mpanatanteraka zay ny endrika azonay atao ary manao sosikevitra hoe nisy tranganjavatra tatsy mba maraisy anareo andraikitra manoloana an'izay tolaka zany ihany koa ny atao anatin'ny tenina atao teo hoe tsy ampy fandraisana andraikitra sy ny anticipation tsy hainy ny nakalesona de izao taraina reo mpitsabo mitaraina reo mpitsabo mpanampy tsy ampy ihany ko re le atao epi na le fitaovana tsirairay a iarovany tena presque tsy misy ahoana ny ambulance am'izao fotoana zao nakaiza le fiara fitopolo zay tsy ambulance fa 4-4 tokony hoentina makany am lalany ratsy be reny le tsy fahaizana mamaritra lara-pahamehany 4-4 lafo vidindrindry reny fa amina miliarany ny vidiny ray am'ireny zavatra reny tsy ambulance ve nentinety kokoa tam'ireny fa inona angatsika andeha iady amin'ny aretintsika fa de tsy hoe iady amin'ny any fotaka na retraretra na hoe mbola andalo lalana misy fotaka be na misy lalan-dratsy zany le tsy fahaizana mamaritra lara-pahamehana daholo ka mampalahelo mihitsy le zava-misy mahazo mivoaka maka satria tena araky ny teneniko hoe livre soi-même le population le ponina zany a miady irery ary sanatry zay vo satria fa misy 500 mahery zany anatin'ny forme grave tena hoe jerepotsiny ny oxygène nalazaina ihany ko fa 900 ny tena ilaina de fa natao 700 zay ko ny tenin'ny filoam-pirenena fa izany anie tsy maharitra androandro tsy maharitra androandro zany aiza ho izany zavatra rehetra zany i tsy vitany resahana l izy hoe raha 900 tavoangy ve ny ilaina de fa 700 ny natao tao tsy mariny zany satria marobe ireo marary mijanona any an-trano marobe ny olo-patatra na havana na namana na zanaky ny namana mijanona any an-trano de manakarama mpitsabo sy mpitsabo mpanampy a mitotototo eran'ny tanàna mitady boutaina oxygène mitady an'izao fanafody rehetrarehetra ao a fa tsy arak'io isy io za kory tsy sanatry hoe faly anitatra n'le isa zany fa mbola avo maro firy eny za tsy ilaza hoe firy na firy oarina amin'io nanisan'ny olona lavo a nanisan'ny olona marary zay indrindra no iverenako am'le teny teo hoe le fepetra ny raisina raisiko any analamanga eto isika eto ny renivohatra ary eto ny tena marobe a no lavo sy maro no tondra n'zany tsimikaretiny zany de ny olana dia tsy misy zavatra miova eto zany ny fanakanana tsy voaka ny faritra fotsiny zay ihany no fa ny atao anatiny a tsy misy zavatra miova izany hoe mbola irongatra io mampirisika mihitsy am' resaka fanenjanana an'zay fepetra zay fanomezana moyen an'ireo le mpitsabo mpanampy ny fiarova-tenany ny resaka toerana tokony hosokafana andraisana ny marary mariny ny tenenina ny CSP2 ny tenenina ny misy centre sy ny hôpitaly sy ny hôpitaly manara-penitra arakaraky ny ambaratonga an'le sy ny stadin'le aretina moa nanaovana an'izay fa mbola tsy ampy zany or mpitondra fanjakana mbola tsy ampy zany mbola misy mifepetra tokony ho raisina hafa fa dia atsaharo aloha mariny ny fitantanana ny firenena mandeha ihany fa atsaharo aloha ny fanaovana zavatra tsy misy dikany fanaovana zavatra mamirapiratra sy manaitaitra araky ny teniko tamin'ny anao manjery tamin'y tokony misy vola miasany amina sehatra hafa tokony afindra tanteraka ty amin'ny resaka fahasalamana tena zay mihitsy na misy resaka famondrana tetibola na hoe transfert na ménagement na tsy fantatro a de misy mihitsy satria lara-pahamehana loatra zany a ity ady am' covid-19 ity de tokony atsahatra mihitsy ny zavatra hafa zay tsy mahasoa ohatra nyrenresahany ny mitovitovendrika am' colisée mitovitovendrika am' terrain manara-penitra mitotovendrika stade barea atreto aloha samylaza fa tsy misy antony mbola ilana reny atao anatin'ny volana vitsivitsy fa misy ihany ny terrain zay fa afaka andraisantsika zay lalao a na huis-clos io na nyrehetra renendrika na zavatra ny tatatataina tsy mitondra soa investissement natao fa investissement tsy hitondra vokatra tsy hitondra atao hoe tombotsoa ho an'le vahoaka ny ady zao a de ady am' covid-19 ary tokony mba tena iova le fomba fisaina nyty fitondram-panjakany ty mihitsy satria raha ny teny nataony teo ihany ko nitange de ao anatin'zany fandaminana ny fampiarana ny reny teniny reny feno zavatra atao hoe ny safosafony mifampiarana ny reny teny natao filoam-pirenena zay voatery nampiakarana ny nanrahana ny ministre ny transport anambara de iozindray ministre ny transport hoe amin'ny alatsinainy ny farany iara-malala fa betsaka ny olona any am' faritra lasa ny apita faritra mety nakany atsinanana any mahajanga moa tsy azo andehanana any am' toerana hafany a izay tsy tafaverina fa mety nanao famandriana nandany vola hoe mba hitondra ny ankizy aka-rivotra de nefa dia milatsaka avy any fotsiny le didy le fanapahana hoe zao ny tsy maintsy atao de efa misy fanoerana sady a ny tenyny filoam-pirenena sy ny teny ny ministre ny transport de ho hitatsika fa izany an-trano ny zavatra misy a eto am' firenena iverenao kely any le resaka vaksiny inona ny tokony fepetra raisina mba hoe ampahomby an'io resaka vaksiny io andre mato solom-bavim-bahoaka ny filohan'ny mpanotra moa efa nyteo foana hoe
ela loatra le izy zay tsy maintsy hoe anaraka le rafitra maromaro sy ny dingana voafaritra ve sa inona ny hoe tokony ataontsika raha ny fahitanao anazy mba hoe aingana hoe anatin'ny herinandro vitsivitsy na andro vitsivitsy moa tsy voafetra zany de isy vaccine satria raisina ohatra zao Comore raisitsika référence amin'ny lafin-javatra maro Comore efa amam-bolana zay any nanomboka napiditra ny vaccine tao aminy atsika hatramin'izao mbola resaka amin'ny micro aloha ny resaka zay mihitsy momba n'le vaccine de ohatrany tsy fisiny mangarahara ny fitantanana ny zavatra hafa rehetra ihany akoatra ny fitamatamana ao anatin'ny hoe fahatarana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra de io ndraiky io fa tonga ato amin'ny vaccine ndray efa nytenenina teo hoe fanlazaina ary ho an'ny firenena roanjato maherera tany zay fa nanapa-kevitra ny apiditra n'zany vaccine sy ampanao vaccine ny mponina ao aminy zany ny atsika tsisy mangarahara voalaza ny finoa de lazaina fa vaccine anakiroa no isafidianana de najanona teo ny resaka tsy fantatra hoe inona tsy fantatra hoe inona zay le tena hoe tsy misy mangarahara laza ny fifanresaka tamin'ireo le comité scientifique na ny akademia ny médecine sy ireo hoe manam-pahaizana malagasy fa de natsipy fotsiny izy ny safidy anakiroa anarana roa naninona zao raha nylazaina le anarana anakiroa naninona raha nylazaina le marikany ange de fa mampametra-panontaniana hoe zay indray ny kinafinafina akoatra ny efa fahatarana ny fandraisana fanapahan-kevitra ny oarany zava-misy tsika dia mbola misy ihany koa ny resaka filazana momba ny hoe ovinara tsy nisy zany tsy nisy ny filazana hoe rovinara tsika ok ny teny izy fa marika roa zany no alaina anarana roa fa rovinara no irositsika amin'ny fanafarana azy ary reo nafarana reo hoe tafiditra anatin'le atao hoe initiative covax zany hoe iarahana ho an'le firenena afrikanina sahirana sy reo firenena sahirana iarahana hifanapin'ny mpiara-miambonantoka tsy isy fantatrao ny mahakasika an'zany fa de hoe reto roa reto de atreo iaraha malala fa ny zavatra ilaina raha ohatra ka anafatra an'le vaccine de mila fantarana zany rovina ny mety ho tonga zany inona ny anaran'le vaccine efa vonona ave mifoto-drafitrasa na nitoerana andraisana an'zany vaccine zany satria ny fitahirizana azy mila maripana mangatsitsika ambanimbany ihany asa na ny ambany zero na ambony zero fa rareo moa mahita an'zay anarana vaccine ny safidiny ny fomba itsinjarana azy reo le olona rehetra mety efa atao hoe nofanina ave andray an'zany sy nitehirizana azy any amin'ny faritra rehetra sy any amin'ny commune rehetra miparitaka manera Madagasikara lara-pahamehana araky ny tenin'ny filoha ihany koa dia hoe ny ao ampitsabo aloha no atao lara-pahamehana nanomboana izany mariny zany ao anatin'izay koa reo zocule inge efa nandinika nge ny olona tany ivelany tsy adala fa izay ko nge ny azy no nataony fa maninona raha miaiky de efa nilazaina hatrany amboalohany fa hoe reo ny tena lara-pahamehana zay mpanohatra raborabina no esesona tsy nety nanao vaccine aveo atao reo mihitsy no ataontsika vaccine voalohany sanatria ohatra ny zazakely ny fandraisana an'le vahoaka malagasy izay nge tena vonony fa rehefa hita fa izay ny lara-pahamehana mila ny lizy kokoa tsy hosarotiny am'zany mihitsy izahay toy ny fepetra ny raisiny tany ivelony rehetra tany hoe raha tena marina ny olona rehetra mila vaccine mila daholo mihitsy ary mila kokoa ireo le mifanerasera am'le marary ny zokiolona izay marefo reo zany iaraha malala fa de zay le mbola fiodikodina nyty anyty sanatria mbola manao fihetsi-jaza tsy ampy fahamatorana ka variana tany am'le araky ny teniko tany aloha tany mahafinaritra foana nahavariana tany aloha tany nandrebirebena nandrendrehana saim-bahoaka de zao manoloana ny tena olana goavana fa miraviravy tanana torak' zany any ko aiza nefa miatraiky zay hoe fiananany mpitondray ny vahoaka malagasy satria ny azy any ny fiainany minandray ary mampametra-pantany so de efa mba nanao vaccine tsokosoko tany ara ny sasany tam'ireo araky ny tao mitako gazety mpiseho isan'andro ray mahatonga azy ohatrany tsy taitra zany hoe misy sanatry ny vava misy endrika fitiavatena ao nisy mihitsy aloha satria zao lazaina fa manara-penitra ny teto amin'ny firenena ny natsangany taoriana ny sivy soro arivo reny aika ny le bebe ny sefisefy tao an-tanàna nanaovana évacuation sanitaire tany ivelany tsabo tena zany vedembarariny fanaovana tsinitsininy zany nefa zay le mizana tsindrinila mizana amy tanila ao anatin'le ficonsiderena n'le aininy rehetrarehetra tsirairay fa ny ainao zany tsy tena mitovy amin'ny ain'ny mpitondra sy ny akaikaiky amin'ny mpitondra rehetra ao ie zany hoe somary ohatrany hoe tsy maintsy zavatra mampiahy azy zavatra ratsy moa ny resantsika am'izao ndre matosy lombavim-bahoaka satria tena ao anatin'ny fahasahiran'ny tanteraka ny firenena ianareo eo amin'ny atoko-panohitra mialony amin'ny ranontsika mifandarana zany hoe somary tsy maintsy ny aina ihany ko an'izay
amiana ra-pahasalamana zay a somary milamindamina aloha najanona daholo ny resaka famorina olona ny fanaovana tatitra sy ny sisa mety ho aiza ho aiza ny etsiky ny eo anivon'ny mpanohitra atoato amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny atonivon'ny mpanohatra moa zany amin'ny mampanohatra azy sy zay hoe andraikitra nomeny ny lalam-panorenana sy ny lalàna azy zay dia manara-maso ny asan'ny gouvernemanta. Raha ny tena izy zany tsy miato mihitsy atao hoe fidinana an-dalambe ekena kosa raha resaka fidinana raha resaka tatitra azo ajanona reny tokony ato aloha reny atreo fa tsy resaka fa tsy natao hoe tatitra resaka hoe filazana ny zavatra tsy mety so ihany fa misy ny fandaharana miara-manonja ao anatin'io zany no afahana am'resaka mampatsiaha manome vaovao mifampizara vaovao amin'ny vahoaka malagasy ary mifampizara vaovao ihany koa amin'ny mpitondra fanjakana zay tsy aro hitany tsy aro hita mpitondra fanjakana ny zavatra tsy mety mety mitranga any atsefatsefany any any ambany ravikazo any any amin'ny tany lavitra andrina any ka ny vaovao zay mba azony ny aty amin'ny fanoherana de ezahana mpitaina ezahana tsikeraina ezahana ambara ao anatin'zany fandarana miara-manonjy izany zay angambany io zany anisany anankiray tena atao hoe zava-dehibe ao anatin'zay le fiarahana mama mitady vahaolana satria raha tsy misy ny tsikera mieritreritra fa mandeha fotsiny foana zavadrehetra ny lalana de zay indrindra de petraka foana ho arifanina ny atyanivo mpanohatra petraka foana ho arifanina zay de tsy maintsy manambara ny zavatra tsy mety satria manjary lasa kinafinafina araky ny teniko te foana ny zavanisy ny tena chiffre exact io moa tsy tena fantatra tsy ohatry ny any apita fa za mino fa mbola avo raha kely avo dimy eny am'zao zava-misy zao na anisan'ny olona marary na avo folo eny akory le fitiliana raha teo vitsiny eto amintsika ny fitiliana ka zay ny fitiliana nge ny tena olona anatin'le fitiliana sady efa vitsy de roapolo isanjato zany hoe eo amin'ny ray apa-efany ray apa-dimy ny olona atao fitiliana no mitondra n'le tsy mikaretina zany hoe mazava be mihitsy fa raha maro zany ny fitiliana raha manaly ny fitiliana ataotsika isan'andro samy lazy eto ary tsy izaha rery tsy ny tenako rery fa maro be toraka zany ihany koa ny olona tena mitondra le izy ary eo no lasa misy fitaka le izy satria ny olona mety iarahantsika malala fa ny olona maro mitondra solitra retina tsy voatery miatraika aminy zay le hoe efehan'le tsy mikaretina ao anatin'zay fa izy nefa afaka mamindra amin'ny olo-kafa marefo indrindrandrindra eo anilany ao anivon'ny fianakaviana anivon'ny fiarahamonina de izay zany no tokony hitadiavana vahaolana fa rahan'zay aingana tokony hoentitra kokoa ny fanjakana ary zay de momba n'zay evitra satria matahotra ny zavatra hitangeo matahotra le fitondram-panjakana andray fanapaha-kevitra ary tamin'ny alala ministerany serasera ministra ny serasera zay niakatra atao amin'ny tvm le nyteny hoe na inona zao fapetra ho raisin'ny filoam-pirenena na inona tena atao amin'ny filoam-pirenena de hoe tsy maintsy voatorabato zany hoe fa fisehoana endrika ahoana re tsy mahita tsony ny zavatra tokony ho atao zany le fitondram-panjakana zay mahatonga azy hoe nanafosafo saritsarina vahaolana nomena teo fa raha ny tokony ho izy ny faritra analamanga izay misy mibe indrindra marary sy ny namoiny eny de tokony mbola misy zavatra hafa endry ny hafa tokony atao araky ny teniko teo hoe tokony ampihana zany ny toerana andraisana andreo marary sy itsabonandreo marary tokony ampihana zany na io oxygène io fa raha le oxygène ny teneny nisany le tavoangana oxygène ny teneny ny filoam-pirenena zatra ndraingy adiny roa de lany ny ray andro de lany iny zavatra iny ka tsy midika n'iny nefa tsy maniry loza ho an'le firenena na ho an'analamanga fa mbola hitombo amin'ny herinandro ho avy io mbola hitombo satria mbola maro any ambadimbadika any reo rehefa mitondra solitra retina zay toerana lehanao na mpanao gazety na solom-bavambahoaka na fianakaviana na zanaka na any am'ray tapo tena misy vo daholy mihitsy misy marary daholy ary misy mamoiny ainy daholy tena mampalahelo tena magnontsy fa dia miravoravo tanana le vahoaka malagasy tena miravoravo tanana le vahoaka malagasy ka dia mbola manentana ny fitondram-panjakana ampio koa ny isan'ireo le mpitsabo sy mpitsabo mpanampy miandraikitra sy mandray an-tanana n'ireo marary reo ampio ny toerana sokafa ny toerakafa de mbola manentana ny vahoaka ihany keo anatin'izay ny andray andraikitra tokony andray andraikitra ny isanambara tongony ary ny tena mampalelo araky ny teniko teo de ivenako resaka mpitany filaminana teo sy le baiko tsy mirindra tsy voaray araky ny tokony andraisana azy satria na le fitondram-panjakana ro saritsarina vahaolana no raisiny de ohatran'ireny tany be entsy efa teniko teo iny reny tokony andraisan'ny fepetra faran'zay entitra hoe ahoana ny tena piarana ny baiko ary inona ny tena fitsipika inona ny tena fepetra raisitsika fa tsy izay ny zava-misy fa tena livre à eux-mêmes ny malagasy miady irery le malagasy sanatria miandro fahafatesana ireo le ao anatin'ny forme grave
eny faranatsika fandarana ndre manto solom-bavim-bahoaka ngamba ny fanentanana farany inona ny tokony mba ho ataotsika mba ho mamiratra kokoa noho izao a ny volana manaraka ho iainantsika na eto Analamanga na eto Madagasikara atsoatsa ndre manto solom-bavim-bahoaka ny ady tokony raha manao aloha de zay le hoe voalohany ny zavatra misy eny amin'ny eny an-dalambe eny na ny anaty tanàna any a de marobe le olona mbola tsy manao na manao a fa rehefa mahita mpitandro filaminana zay vao mampiditra manarona ny na ny vava fotsiny any ara nefa le izy arovava orony ty fa tsy arovava mantsy ny tena izy am'ty fa tokony hoe arotava raha nyre avy amin'ireo tenindreo manam-pahaizana de atao miditra le izy na eny amin'ny maso satria virus mety miditra eny amin'ny orona mety miditra any amin'ny vava mety miditra any amin'ny sofina mety mipetaka le izy eny amin'ny akanjona mitondra an'le tsimokaretina mety eny amin'ny volonao mety eny amin'ny be debe poiny eny varavarana zay raisinao eny ambony latabatra zay misy anao zany rehetra de any zany le fitandremana tokony ataony rehetra hoe ampitombona avy dimy eny avy folo eny zay fitandreman'izay tokony anaraka fa tsy onoono itsony zany andiany faharoa mahery vaika zany a fa tena efa miatra manaina tena efa miatra manaina ambony ny fahasairanana zay misy ambony ny fahantrana sy ny fahasairanana ny fiainantsika davanandro dia manetana ny vahoaka malagasy anaraka atsakany sy andavany arana mafy an'zany hoe fepetra sakana geste barrière tapeny reny vava tapeny ny orona sasao ny tanana aza miboka amina toerana be anankiray aza mitangorona amina toerana anankiray natao hoe misy an'zany ary vava sy an'zany fa tokony fampiatakataka ary rehefa tena hoe tsy tokony hivoaka de tsy tokony mivoaka satria araky ny teniko teo ny fanapaha-kevitra ny filoham-pirenena tena tsy mitondra vahaolana mihitsy oarina amin'ny zava-nisy teo aloha akoatra nefa fahatarana zay tokony efa tany amin'ny ray volana tany zao nandray fepetra na tany amin'ny rotokom-bolana tany de tsy ampy koa le teny mbola mikorotana koa zany ka zay no any mitodika amin'ny fitondram-panjakana be de be ny fitakininy eo amin'ny mpitsabo-panampy sy ny mpitsabo a be de be ny fitakiny any fa ny vahoaka moa araky ny teniko teo toy ny valala voatango tena hoe tsy mahita tsony na nesinany tongony efa nao rapany rehefa manahirana azy a de manetana anareo mba tsy hitombo ny fahasairanana mahazo atsika arao rery vahoaka izany fitsipika sy fepetra rehetra napetraka izany a iraisam-pirenena io fa tsy isika malagasy irery mandra-pahatonga ny vaksiny zay mbola tsy fantatra na rovina ny manomboka ho tonga nanafatra firy isika rovina voatoritsika efa vonona ve ny andraisana azy ka dia mampalahelo le mahazo ny firenena namana Joel manantena fa isy ny fahatongavatsaina n'zao fitondram-panjakana zao a satria nizarina loatra an'izay baranahany zay le voaka malagasy de tsy mihiny itsony any ko nge antony anankiray lasa tsy nihiny itsony ny teniny satria miteny ny filoham-pirenena miteny ny mpitondra miteny ny nisitra fa eno zany ry azon-damosina mahasahirana anay a dia ny hoaninay andavanandro a ny fianaran-janakay a zay ny ofatranonay a sy no arapakay a isan'andro de lasa tsy enony a lasa nataony ambany zavatra izany le hoe fepetra napetraka mba tsy partahany zany valana retiny zany a ka dia manantena fa reny vaoaka malagasy o tsy resaka mpanohatra ty tsy resaka mpomba amin'ny fitondrana tsy resaka ina fa fiarovana fitsinjovana ny aitsika mianakavy fa raha tsy mitandrina isika de ho ringana sanatry ny vava mivoatsika miandry atsika mivaravara-pasana dia zay ny azoko nambara namana zao lasa raha mbola misy ny fanontena fa tena mampalahelo le zava-misy zay fanetanan'izay zay ngamba tena hoe zava-dehibe fa atsika miatrika ny hoavy tsara kokoa noho izao iainantsika satria tena anatin'ny ady tanteraka mihitsiny a ny vahoaka malagasy sy ny firenena maro eran'izao tontolo izao moa amin'izao fotoana izao de makasitraka anao Andriamantoa solom-bavim-bahoaka ny vahiny indray teto amin'ny fandarina dinika ary makasitraka atsika tany tokantrano ihany koa nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany de mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy